atolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Fitiavam-bady nosoratany Miazona Menjanahary. Amelona ny tantara Gaston, Sylvia, Niony, Saloy, Panatotosa, Gaston Randriamanalina. Mela andraso kiza. Inona ko ary ty miogaoga tsy mahalala mena trolo itirikana. Kandretsy ny mandeha mafy ohatra ndreny indreniko. Fa mandeha 4 kilomètre isan'olo aloha ndry ty. Asa masosotra akory bakoly any olona efa maiky. Jereo any ty indrira tsy efa tera-tsemboka sahala amin'inony ry. Fa maika ho izy. Maika hody akia. Aresakira miseny to tsy niaraka. Sambasambana dia seul madama. Ay, indry koa kika. Tsy nandeha izy fa milaza oreraka kia. Dia izay zany mampandeha mafy be andrio. Atahotra ho be tsy sotara fitina. Fa ny latsaha fanamasina ngalo ngareny mba nandeha fandreny nivoaka ny trano reny. Fandriva izany ry bakoly dia tsy mahay mihitsy raha tsy manatrohatro afoana. Mba manontany akia. Mba gaga fotsiny ately aloteriana hitandry mipetraka rery. Moa izany izy tsy ny fivavahana no apozona fa ny maso no apelipelika. Mba afakinareo. Ka tena nanintona maso be ngekiny na hitandrina andeha reriko. Nino fa tsy za rery nandinika teo matoko ndri ay andrasako izy fa ivilivitsira mametsy vetivety tena tsy afakilalao andalana kosa kisa maty ny tefy aty mariny vetivety fotsiny akiry mela arasa ela ary ndri tony bakoly tonkora anga manao azy ampiady mivady olona fotsiny gasy satria zay dia tongako ary andao anganary maty aty ay mela andraso kika za nga afaka mandeha mafy be mity kiraro avy be ty mela hoa andraso ki fa tsy afaka ao mo ay hitandry ay saky mianjera ary ako androany fa tara fifakadiny amin'ny ora tokony atongavana tao trano bakoly an'izao na tonga an'izao izany efa tena efa leobe an'le tapatapa lava ny tefy atao trano Andriamanitro ampio ianao mahalala fa tsy nanao ratsy amen. To mangina be ny ato trano izany tsy ao anga tefy 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 tsy misy olona ato sa mbola matotra aleo hoe jerena dia trano izao kosa very tefy mbola fa to tsy ato akory fa lasay zary nietsika kondranana indray tena andeha nanaraka sy ny tsikilo efa mitapy mihitsy ataoko ahoana rery tompo iny vadiko iny fa tsara ihany aloha tsy nahatato azy efa valim-bavaka ray izay mba tsy voatabataba indray tamin'ny ora fidirako ny trano ary tsy misy sakafo masaka ato
aloaloha jerena somba nahandro ihany izy. Tena tsy misy ninina masaka ato. Ary na sakafo maraina le aza tsy nohaniny. Inona moa zany fa tsy andeha ahandro vary fa ho fatiny ny anomanana eto. Aleo hohaniny ty anjarany tamin'ny marainy ty atao ody vavony aloha mandra-pamasaky ny sakafo. Aleo tiana fanana. Dia inona zao no lazaiko amin'ity hoe taiza tamin'ity andro alady a? Jerena tsy efa mivandravandra mihitsy. Aleo rangaha ho tiana tsy jerena. Tonga dia ho any efitra avy hatrany. Tefy, fa avy aiza ianao? Miresaka aminao nge zahay, fa taiza ho ay ianao? Fanareo ve tsy mahay raha tsy mametraka fanontaniana foana vao miditra ny varavarana io ny olona. Nisy naleoko, matoa tsy hitanao tato an-trano. Tsy azoko mihitsy ianao. Fa za maninony. Aza mifampilavanina ndrea. Milaza ianao fa reraka ary izany tsy nandehananao mivavaka. Dia gaga nefa rehefa nirava fa tsy tato an-trano ianao. Sa le hivavaka mihitsy ny tsy mety aminao? Manaiky an'izay aloha hoe reraka ny tsy nandehanako mivavaka. Fa ny asa raha matoa ty tsy mamelanao reraka izany. Miasa? Avy miasa izany ianao io? Voalazanao indrindrako. Hafa indray izany asanareo izany. Hatramin'ny alahady avy ka mahita an'izay miasa. Ka izany ny atao hoe mitady vola raha tsy fantatrao hoe ny radio nga misy sabotsy sy lady izany. Aiza moa ny alalako an'izany e. Zanga mitady vola, zanga miasa, tsy mahatsapa an'izany aho. Eny, dia efa fantatrao izay dia avy aloha amin'izay efa azo lotoina ny rivotra henako. Mandehana ny zavatra ataonao atao fa za mba hakaina kely ka. Ny sana sakafo ary sa tsy e? Fa za zany efa hivelonao tsy ho isan'ny olona intsony ato an-tranony. Fa zanga moa ny teny an'izany mba manontany fotsiny asao ianao efa voky avy tany amina lehanao tany. Ny asa ve avoky ahy e? Aza mitapo a? Zany akia hafahafa mihitsy ny vadinareo ka aroa somba mampirafendry azy izy iny. Efa tao an-tsaiko koa akia izany nefa dia ho vita ny tefy ve? Ormela aza manao an'izany ry ampifandraisony zava-misy jereo tsara izy lasa masika amindry tsy vita an'izany fa efa manomboka tsy mipetraka trano. Mangony fotsiny ty tsy famelana andry voky ny trano. Osa matahotra angamba izy hoe ahitany adalana ny ivelany ihany ry dia aleo ny gadrainy ao an-trano ao. Ndry koa moa ivendrana be io dia manaiky an'izay tiany sy izay lazainiko. Ka makaleo an'iki le ady lava sady mbola tiako tsapany fa manaja azy manaja sa matahotra raha mbola zany foana aloha natao ndry dia mesony eo ndry. Ny olona re tsy manovy fiainany dia ndry taraikeo moa toy izy foana aroko. Rehefa hitina atao trano amin'izay mivady kely vao hikoropaka angamba dia inona tsoa ny azondry atao rehefa avy eo? Ndry kosa kia ka ataovy ariko. Ino raha tsy filandry tsy ovy zany. Ka matahotra azy any akia zahay sady matahotra ny saraka aminy. Ka tahotra ny sarabady zany ny andriry melako. Eny ondreny ndreky manana endrika tsy ory amin'ny resaka bika na bandy kely vao 20 taona aza mbola zaka ndry io raha zao paozindry izao. Ka inona kiny raha inana iny efa hita fatsy anahaka aky aza atao mamparary foa.
mba manana hamborikala. Ka inona ary no ataoko hoe mba ampio akisa. Zao hoe aleo aloha raha namaso izay fihetsiny izay ataony any ivelany ihany dia ito izay atao avy eo. Dia ahoana nefa izaho nge tsy afaka mivoaka. Eto akiza nampendria ary tsy misy an'izany tsy afaka mivoaka izany koa misaotra kipa koly tena namana tokoa ndry. Raha tsy teo indri ngamba asa fotsiny izay nanjoa teto. Manina amin'izay raha mba manao dinganala amin'ray aman-dreniko tsika mba efa elaela ihany ny ranako. Ka so mba tampoka loatra kosa kizy izany fa tampoka ahoana koa tsy efa toko mba nidinidinianao ve izany sa ianao tsy vonona indray mitsory fotsiny rehefa tsy vonona ianao. Kosy tsy niteny aho hoe tsy vonona ka fa izany zavatra izany koa ny Larisa tsy natao rotorotony. Aleo mba ilamina dia izesy fa vita foana lesy io ka so ifandahany eto fotsiny tsikako. Fa tsy matoky andray ngandry ity sa iza mahitana efa misy vehivavy hafa nampananteny anao any ho any dia izany moa dia arirarira eto fotsiny. Chérie tsy misy an'izany tsy manao an'izany ahako hitandry ndrirery ihany ny tiako tsy miaraka amin'ny olo-kafa koatrandry izany akia mandrapahoviana ary mandrakisaiko indray ariko miandro izay sitrapony lahy zany ako. Ao fa tsy maintsy ataony raha rahantsika aza matahotra dia ampiadaniko be indry tena marina misaotra lesy angavita misorany vava fotsiny akia asiana mamy kely be dongy eo ary mahazavo zao tena mitombona ny aiako fa manitsikitsaka melana tefy sady izay ny tena mbola jeune kely le sipa io ve tsy voaraiky ny roapolo taona fanazany aza no mbola afaka fampitana tsara izy ro vavaka. Aleo aloha andalana amin'ny mela vao modoka. Natolotry ny radio Madagasikara anao teo. Fitiavam-bady nosoratany Miaro Nomenjanahary. Ireo namelona ny tantara Gaston, Sylvia, Niony, Saloy, Nana Totosa, Gaston Randriamanala.